Fahaly manona fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy indray amin'ity maraina ny sabata fahatelo ny volana aogositra ity. Miraro ny soanao hatrany ary amin'ity andro manokana ity dia voavelany elikao azo hery amin'Andriamanitra isika ka aoka nivesatra rehetra hiala ho maivana isika satria efa nipetrakantsika ho mason'Andriamanitra tokoa ny zavatra rehetra. Alohan'ny hiterantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Eranay tsara ny aiza-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy voninahitra. Misaotra anao izay satria menao tombontsoa indray dia ny fandraisana ny teninao. Koa mety izy anao tompo mba hanavoanay mandrakariva ka aoka mba ahafahanay miroso amin'ny fanoloran-tena ka ho mpiara-miasa aminao tokoa anay izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe ny fitafian'ny mpanjaka. Alaina ny Apokalipsy 7:15 manao hoe ary nasiana ny tafo rongony fotsy madinika sady madio ny mangatsakatsaka izy fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Amen. Lesona manadanja lehibe no menantsika ao amin'ilay fanoharana momba ny fitafiana fitondra amin'ny fanasana fampakaram-bady. Io fitafiana io dia mampiseho ny toetra madio sy tsy misy petina tokony hananany tena mpanaraka marina ny Kristy. Izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina na amin'ny dikateny hafa dia ny fahamarinan'ny olona masina hoy ny soratra masina. Fahamarinan'ny Kristy izy io, toetra ny tsy misy petina izay zaraina amin'ny alalan'ny finoana ho an'izay rehetra mandray azy ho mpamonjy ny tenany manokana. Notafian'ny ray aman-drenitsika voalohany ny akanjo fotsiny tsy fananantsiny fony izy ireo napetraka-Andriamanitra tao Edena. Ny fandrindrany tanteraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainany. Fahazavana malefaka tsara tareha dia ny fahazavan'Andriamanitra no nanarina an'ireo mpivady masina voalohan'ireo. Nefa rehefa tafiditra ny fahotana dia nanapaka ny fifandraisany tamin'Andriamanitra izy ka niezaka ny an'olon'ilay fitafiany lanitra tamin'ny fanjairany rahavinavy avy ho fanaronana ny fitanjahana sy ny fahamenarany. Tsy haintsika ny mampitafy ny tenantsika amin'ny akanjo fahamarinana. Hoy mantsy ny mpaminany manao hoe tahaka ny lamba mihoso-dra ny fahamarinana rehetra. Tsy misy n'inon'inona ao anatintsika izany azontsika hanafiana ny fanahintsika mba tsy hitanjaka. Ilay akanjo-pahamarinana voatenina avy any an-danitra no tsy maintsy raisitsika dia ilay fitahiana tsy misy petin'ny fahamarinan'i Kristy. Efa nomen'Andriamanitra izay ilaintsika rehetra mba hahatonga antsika hijoro eo amin'ny fahasoavany ary tsy hanan-java-mahory eo am-piandrasana ny fisehoan'ny tompontsika. Vonina ve ianao efa mitafy an'ilay akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ve ianao? Tsy mba hanarona ny fitaka, ny loto, ny fahalovanana ihany koa ny fihetsaram-belatsia izay akanjo mety ho hitanao. Mety hanafina ny fahotantsika tsy ho hitan'ny olona isika saingy tsy afaka hanafina n'inon'inona mihitsy amin'ilay mpanao antsika. Aoka ny tanora sy ny ankizy madinika ampianarina io fitafiana io izay ny toetran'i Kristy tsy misy petina dia atolotra maimaim-poana ho an'ny olona rehetra. Izay mandray an'izany dia handray sy hitafy an'izany. Dieny ety, dieny izao. Ary izany no asainy ny fanahy masina antsika mba handray an'i Kristy isan'andro mba ho fitafiantsika ka ahafahantsika mizotro amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Ho fahamarinantsika Kristy, ho fahasoavantsika ary izany no ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra ary koa mantanteraka izay tokony ataontsika eto amin'ny faritra misy antsika tsirairay avy. Amen. Ry Andriamanitra itsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany mangataka aminao izay Tompo mba hitoeranao anatinay ka mba ho zanaky ny mazava tokoa anay izay ianao Kristy no fitafianay sy andro iankinan'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Salam
aa